Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 17 ny volana avrila 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia ijoro vavolombelona ny amin'ny Nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko ny amin'ny aizina izany hoe ny fanjakan'ny Satana izay hiantra ary efa miantra sahady eto amin'izao tontolo izao. Misy toerana anakiroa no naseho an'ny Tompo tamiko. Dia izany no etiko eto ampaherezana antsika tsiraray avy mba ahery satria ny Tompo dia mampifo antsika foana isanandro mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ka alohan'izany Tompoko dia manasanao aho hiara ivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo amin'ny fitarian'ny fanahy masina, satria izy no patronako, izy no mpampiasa, izy rery ihany no afaka miteny amin'ny alalan'ny vavako anaovana ny asan'Andriamanitra. Izy dia izy rery ihany no mandray ny kontrolany mombany amin'ny tenako manontolo amin'ny fotoana izay andidiany anaovako ny asany. Ary izy ihany koa no hiasa ao anatinao raha manaiky anao Tompoko ny anoloranao ny tenanao manontolo ho an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy, dia afaka ny fanahy masina anomboka ampiasanao ho tahaka ny Mpiasan'ny rehetra izay efa maro be eran-tany. Fa oka isika hitandrina fa ny fanahy masina, ny fanahin'ny iray, ilay tena masina tokoa, dia tsy afaka mitoetra ao anatin'ny tempoly maloto, izany hoe ny trano maloto. Raha mbola miaina ao anatin'ny ota isika, dia tsy ny fanahy masina no mitoetra ao anatintsika. Fa oka isika tena hitandrina mba ahalala marina na avy amin'ny fanahy masina ny olona manambara ny teniny. Raha avy amin'ny fanahy masina ny olona eo anoloanao na tsy avy amin'ny fanahy masina. Ny afantaranao azy na iza mitsangana ho mpaminany, na iza no miteny hoe miteny avy amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia oka ianao andohalika eo anatrehan'i Jesosy Tompo dia metraka fanontaniana aminy, fa ampafantariny ianao, asehony aminao na avy aminy ny olona mijoro, miteny, manambara hoe afatra avy amin'ny Tompo na tsy avy aminy. Ry havana, ny Tompo ampihiratra ny masom-panahinao ane, na aiza no misy anao. Hiara ivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay, mideranao, mankalazanao, manajanao. Misaotra ray satria mbola nomenao fotoanandro izay avelomanay. Ka ilay fofinaina izay anao ray eo dia mbola ao anatinay tsiraray avy. Jesosy eo, anandratra anao indray aho eo anatrehany izao tontolo izao, anambara ny zava-miafina izay nasehonao tamiko, ampitandremanao ny vahoakanao tsiraray avy isambatan'olona Jesosy eo, alohan'ilay andro lehibe, lay andro mahaory, ary lay andro evinao eny amin'ny rao an-lanitra. Raha mbola atratra izany izahay, Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Raisy ny kontrolany tenako fanahy masinao, satria mpiasanao aho, irakanao aho, mpiambina no natsoinao ahy. Ka inty aho fanahy masinao manetry tena eo anatrehanao, ka mitenena amin'ny alalako fanahy masinao, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao koa fanahy masinao ampihiratra ny masom-panahiny tsiraray avy izay are izao video izao. Ary mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran'izao tontolo izao.
ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy ambinina izany Jesosy fa le vonina amin'ny ranao soa, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka miverina ny andavaka fariafy mandrakizay izany, tsy manakery, tsy manapahefana aminay izany. Jesosy Tompo, ny ranao dia vatolampy fiarovana anay, manda afo manodidina anay tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao, satria ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, ianao ilay ho avy ampiakatra anay olonao tsiraray avy. Ka mangataka aminao Jesosy oka ianao no hitombo, fa izao kosa Tompo hiena eo anatrehanao Jesosy. Oka ianao no hitany olona, fa izao kosa Jesosy dia feno ao ambanin'ny tana maherinao. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho hoy aho tery am-piandohana dia hijoro-vavolombelona ny amin'ny zavatra nasehon'ny Tompo tamiko, ny amin'ny fahamaizina, zany hoe ny fanjakan'ny Satana izay voalaza ao anatin'ny boky Efesiana 4:9 andininy 10 ka hatramin'ny 12 afaka vakinao izany. Manambara ry havana fa i Satana no mpanjakany izao fahamaizinana izao. Tamin'ny fotoana tao anatin'ny fivadikana nataoko dia tao anatin'ny nofy izay nasehon'ny Tompo tamiko dia nisy mombany amin'ny fahamaizinana nasehon'ny Tompo tamiko. Efa noetiko teto ihany ny mombany amin'ny tao Antananarivo, ny zavatra ho avy rehefa ho avy ny fotoana ka anjaka ety ambonin'ny tany i Satana. Rehefa ho avy ny fotoana ka ho azera ety ambonin'ny tany i Satana sy ireo devoliny, izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy izany. 2:12 afaka vakinao izany. Dia manambara fa amin'ny fotoana io dia nomboka anjaka ety ambony tany izy. Fa na dia izany ry havana dia efa manjaka eto izy. Zany hoe nasehon'ny Tompo ao anatin'ny nofy na eo ihany koa anatin'ny fahitana. Ry havana, efa tena feno devoly izao tontolo izao. Tena feno ka oka isika hitandrina. Alohan'ny tantarako ny nofy dia nangataka teny tamin'ny fanahy masina aho. Anikeo alohany ikarakarako izao video izao. Dia hoy ny fanahy masina tamiko hoe ny amin'ny ratsy fanahy dia toy ny jamba eo amin'ny mazava. Iraparapa izy na dia mitatao vovonana aza. Amen. Io teny io dia notadiaviko tao anatin'ny Baiboly. Dia ao amin'ny bokin'ny Joba 5:4-10. Andao vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Joba 5:4-10. Uvakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Na dia amin'ny atoandro aza dia tafatsarapaka ao amin'ny maizina ireny, ka miraparapa amin'ny mitatao vovonana tahaka ny amin'ny alina. Amen. Ry havana, ny ratsy izany no tiany Tompo ambara eto. Ny ratsy, zany hoe na dia ao anatin'ny mazava ary dia mbola ohatrany anatin'ny maizina ihany ny ratsy fanahy. Tsy haiko na mbola ao anatin'ny maizina ianao na efa ao anatin'ny mazava ao amin'ny Jesosy. Ianao irery ihany no mahafantatra ny mombanao. Ry havana, tonga ao dia hijoro-vavolombelona. Tamin'ny alarobia fa 12 ny volana marsa lasa teo zany volana lasa teo dia mbola tao anatin'ny fifadikana ao. Dia nampanofia ny Tompo. Ny nofy izay hitako lava be zany le izy fa izay tiany fanahy masina ambarako eto ihany no ambarako. Dia ny nofy izay hitako zany dia manambara ny asan'ny maizina izay any Atsimon'Ny Madagasikara.
any amin'ny côté atsimo rehetra izany. Efa noentiko teto ihany ny momba ny amin'ny tao Antananarivo. Ilay vingezabe efa nandrava ny atsasaky ny tendrombohitra ao Antananarivo. Dia ireo devoly marobe nivoaka avy tao anatiny ilay vingezabe. Afaka inonao iny any amin'ny video ilay efa lasa anelohany. Fa anio zany dia ilay devoly naseho any tompoay any Atsimo no ambarako eto. Atsimon'Ny Madagasikara. Ry havana, ny tonga dia ampahafantariko anao dia momba ny amin'ny zavatra hitako efa faraparany Nofy izany. Fa ny tiany fanahy masina ampahafantarina anao eto dia momba ny amin'ny ilay fahavalo ratsy indrindra izay mitady anafoka antsika zanak'Andriamanitra ary miezaka foana mandravaravantsika. Ry havana, tonga dia izay tiany fanahy masina ambara ihany no ambarako eto. Tao anatin'ny Nofy zany dia hitako fa misy trano anankiray ary misy olona mpiatso devoly zany ao, zany hoe olona mpanao fanafody. Dia hitako zao mihitsy le olona hoe miatso any Satana. Ry havana, dia hitako mamindra. Dia noho ny mamindra amina ohatrany arabe izany dia nisy tafio-drivotra mainty be ohatrany ireny cyclone ireny. Hitanareo ohatrany any amintsika rehefa ohatra hoe misy cyclone. Ohatran'ireny tafio-drivotra amina cyclone ireny. Dia mahery be zany ilay rivotra fa maizina tanteraka. Zany hoe ilay mpanjakany fahamaizinana izany. Maizina tanteraka izany ny erak'ilay arabe. Dia namindra aho zany dia nisy fotoana zany hatrany hoe nijanonako kely tarinany izany tamboho izany. Dia ilay tamboho zany avo dia izako ohatrany hoe nidina kely fotsiny ambany. Satria zany nahery be zany ilay rivotra. Dia noho ny aveo namindra ihany aho, nandeha ihany aho. Dia noho ny aveo hitako aho tao anatina trano. Dia ao anatin'ilay trano dia mazava be. Ao anatin'ilay trano zany dia mahita zany ny eo ivelany. Dia noho ny efa hitako ny teo ivelany satria tsy nahita varavarana izany, fa hitako zany ny eo ivelany. Dia noho ny aveo hitako zany miaramila ny Satana anankiray nitsangana avy eo ivelany amin'ny ilany akavia. Ry havana, hitako mihitsy ny poziny ilay devoly. Amin'ny ilany akavanana hitako hoe misy olona eo. Olona anaki roa eo raha tsy diso azay. Ry havana, ilay devoly ny Satana izay nitsangana dia ohatrany ireny statue ireny. Ohatrany ireny sary voasokitra ireny. Ary izy dia mainty be ny lokony. Ary ny ahavony dia mihoatra alavitra noho ny alavantsika olombelona. Zany hoe raha ny fahitana azy dia eo amin'ny 2 metatra eo angambany. Dia ny fitafiny dia mainty ohatrany hoe bouclier mainty reny zany ny anaovany ary ny satrony dia ohatran'ireny satroka matsilo ireny ny lohany. Dia ohatrany hoe le manohatrany hoe triangle reny zany ny lohan'ilay satroka. Ry havana, io devoly io dia mijery izy amin'ny toerana ao arinako ao, zany hoe za zany ao anatin'ilay trano. Fa nijereny zany ohatrany hoe any ambony ilay tafo zany. Fantatro amin'ny fotoana io fa ho avy Satana avy any aoriana avany, any ambony any zany. Satria ny manodidina dia tena maizina tanteraka ary hitako
ilay devoly ny anankiray miandry azy ohatra n'ireny miaramila mijoro miandry ny lehibeny ho avy ireny. Ry havana, tao anatin'ilay trano aho dia hitako aho manao lambahoany mangamanga izany. Dia andeha afatotra ilay lambahoany. Hitanareo rehefa manao lambahoany isika, rehefa misikina zany isika, na servieta io na lambahoany io, ka raha ohatra ka hoe afatotranao ilay izy dia naika ataoko an'izay zany ilay lambahoany tamiko, dia henoko ny fanahy masina miteny hoe tsy mila afatotra fa atao fotsiny tsotra, zany hoe apetaka zany dia atsofoka fotsiny zany ny sitsin'ilay lambahoany. Satria ry havana, amin'io fotoana io dia tsisy tahotra mihitsy amiko fa vonina aho iady, vonina aho iady. Zay zany no zavatra hitako tao anatiny ilay nofy, fa miandry aho amin'ny ady izay ho atrehiko. Ry havana, izay no nampafantariny tompo momba ny ao amin'ny Efesiana 4:9, manambara ny amin'ny fisikinana eo amin'ny 5:7 izany. Mibaiko ny ten'Andriamanitra hoe misikina fahamarinana. Ry havana, Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy maintsy isika misikina tsara amin'ny asan'Andriamanitra, tsy maintsy isika mandeha amin'ny fahamarinana tanteraka. Raha tsy izany tsy maharesy ilay fahavalo isika, dia ilay mpanjakana izao fahamazinana izao. Ry havana, ny nofy faharoa dia tamin'ny 7 ny volana marsa lasa teo ihany koa, efa 2 andro tao arinan'ny nahataperany fifadikana izay nataoko. Dia daty izay nijoroako vavolombelona momba ny amin'ilay tao Antananarivo zany ilay devoly izay ao Antananarivo dia ny 20 ny volana marsa izany, zany hoe ny atalata izany. Dia ity nofy ity zany ny alaroby. 2 andro zany tao arinan'ny ny tsarany fifadikana izay nataoko. Ry havana, ny nofy izay nasehoan'ny tompo tamiko dia momba indray ny amin'ny atia Eropa. Na nofy hoe hitako tao atokotaninay, dia hitako tao koa ny zanako vavy sy ny vadiko. Dia hitako zany tao atokotany fa tena maizina be koa, tena maizina tahaka ilay fahamaizinana tany a Madagasikara. Dia ilay fahamaizinana zany izy io rehefa mahitan'io anatin'ny nofy dia manambara ny fanjakany Satana. Oka isika atsapa tsara fa izy no rainy fahamaizinana. Dia hitako zany hoe maizina be zany teny ivelany. Dia nono aveo hitako hoe misy zavatra latsaka avy any ambony avany, zavatra kely be be zany latsaka, ohatrany hoe Lavenona zany ireo zavatra milatsaka ireo. Hita mihitsy zany tena hoe feno be zany erany ivelany trano zany. Ry havana, tsy fantatro hoe inona lay zavatra kely be milatsaka tao anatin'ilay nofy, fa ohatrany pozina Lavenona zany no fahitako azy. Dia nono aveo tao arinan'izany nisy indray zany lalitra be, lalitra be latsaka, ohatrany pozina filatsahana orana mihitsy zany, lalitra be. Dia ny zavatra tsapako zany tao anatin'ilay nofy rehefa milatsaka ilay izy, dia eny mihitsy hoe makarary ny lozany amin'ny filatsahany. Satria araka ny teneniko hoe ny nofy rehefa va amin'ny Jesosy dia iainanao mihitsy zany ny fanahanao no entin'ny tompo ampafantariny ny zavatra mitranga. Dia maharary mihitsy zany lohako mare ny zavatra hoe milatsaka zany amin'ny loha. Hitanareo ohatrany hoe vato kely be zany alatsaka zany amin'ny lozany ilay izy. Dia nono aveo zany
hitako azany tao anaty nofy andeha ohatrany hoe andrakotra any zanako sy ny vadiko anatina ohatrana basy reny zany hitanareo ohatran'le any amintsika le fanaovan'olona any tsena reny zany le am'le sisina tsena zany fiarovana amina orana na fampiasain'olona tafo ihany koa zany izy reny tsy taditiko ny anarany tompoko fa mialatsiny ahako dia hitako zany misy ohatran'ireny zany eny amin'ny tanako dia andeha andrakotra zany anahako sy ny akonako amin'ny zavatra io ohatrany fotsifotsy misy tsipoka zany ilay izy dia taitra ao najany tompo ohatry zany ilay nofy noho ny foako dia nanontany tompo hoe inona ny dikan'iny nofy iny dia hoy ny fanahy masina tamiko hoe jerevo toy ny tany amin'ny tany Ezipta ny loza tamin'ny naseoko teo anatrehany Farao ao arinany moka dia ny lalitra zany hoe nasainy nitady aho momba n'io verset io ao amin'ny Exodosy 9 oka ianao no amaky azy ry havana moka ilay hitako ohatrany hoe Lavenona ary tao arinany moka tokoa dia ny lalitra ny teny ny fanahy masina tamiko fa efa mihoatra lavitra ny fahotany ity Eropa ity Babilona ry havana any Madagasikara fanompotsampy aty Eropa dia Babilona lehilahy sy ny lehilahy vehivavy sy ny vehivavy fitiavakarena fitiavam-bola tsisy intsony ny enatra ny olona ity Eropa ny any amintsika dia mangalatahaka any Eropa mitandrema re tompoko tsisy intsony ny toerana ahafahantsika miafina fa efa kaiky Jesosy araka ny teneniko ho antsika ity Eropa mila isika miala eto ny tompo no amindranao iteny aminao ny toerana izay amindrany anao izahay efa nytenen'ny tompo amin'ny toerana izay amindrany anay misy amin'ny gasy aty ody any Madagasikara misy ny andeha amin'ny toerakafa ry havana aza raisinao ho zavatra kely foana ny fampitandrema ny fanahy masina ao Antananarivo efa niteny teto ao oka ianareo ifindra any ambanivohitra izay mipetraka amin'ny tanan-dehibe dia tsy misy ho fiarovana anareo ao mila mandeha any ambanivohitra mamboly miopy tena fiainana tsotra tompoko any ianao sy ny akonanao na ny namanao na ny havanao no miandry an'i Jesosy any no miandry an'i Jesosy satria ho avy Jesosy efa manomboka ny fahamaizinana efa eto ambony tany ny fahamaizinana efety tompoko Satana sy ireo anjeliny ry havana efety izy ka oka isika hitandrina efa etia izy ety ambony tany ka oka isika hitandrina satria efa kely sady ho avy Jesosy ry havana miteny amintsika ny tompo eto amaranantsika azy ao amin'ny Apokalipsy 3:20 ilay teny tompo miteny hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona raha misy miaino ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy ao ary hiara isakafo aminy ary izy amiko amen zay no teny tompo amintsika anio oka isika anokatra ny fontsika ho an'i Jesosy satria izany no tiany tompo ho ataontsika raha manaiky anao tsy manery anao izy
fitiavana no omeny antsika mba avovonjy ny fanahintsika, fa raha tsy izany dia afo be no miandry. I Satana no anjaka ao am-ponao raha mandahany tompy anao tompoko. Dinio izay lalana ho alehanao, fa tiantsika ny tompo, maminy isika, sambatra isika manana azy. Ka engany tompoko, tena ifoa amin'ny toromasom-panahy isika tsiraray avy. Ry havana, ajanoko hatreo anio. Mbola iverina eto ihany aho raha mbola omeny tompo fotoana. Mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Tiantsika izy, maminy isika, ary miandry antsika tsiraray avy izy. Voninahitany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.